fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azo baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao. Tanihely National Park tantanany Madagascar National Park, commune urbaine de Nosy Be, office régional de tourisme Nosy Be. Parc marin national Nosy Tanihely, Faritra arovana. Faritra arovana io zany misy limite. Ao faritra arovana io zany tsy tokony andehanana, tsy tokony hitrandrahana. Ka tamin'le 28 avril tamin'ny roa maraina teo zany nisy infraction tao anatin'ny faritra arovana parc marin Nosy Tanihely. Noho ny ezaky ny mpiara-miasa tany an-toerana, ny agent de conservation ny police municipale zay niasa tamin'ny andro io dia nahatratrarana 7 plongeurs tao anaty faritra arovana. Ka tratra tamin'ireo reto zavatra manaraka reto: dingadingana espèce mahitso-kely 553 individus, dingadingana espèce tracteur 86 individus, dingadingana lohan'ny caroque 65 individus, langouste maventy 11 individus. Misy lalàna fey io faritra arovana io amin'ny alalan'ny loi de code de gestion des aires protégées. Manaraka zany moa dingadingana io manana espèce maro tanykely anatiny ao. Resaka biodiversité zay no mahatonga ny mpitsidika atsika maro ery Nosy Tanihely, visite nature zany. Raha ohatra tsy arovana io faritra io ho lany taminga, lany taranaka, inona no aviny? Zafintsika ny oriny any tsy ahita reo dingadingana reo. Manentana atsika mba hiara hikobaby io faritra arovana io fa io fananatsika eto Nosy Be. Dia manaraka zany miara-miasa amin'ny surveillance de pêche sy ny gendarmerie nationale nahatratrarana olo reo ka reproduire zany araka ny baiko avy tamin'ny centre de surveillance de pêche nalefa any amin'ny chambre froide ny multipêche reproduit jiaby reo. Nisy tokoa ny vokatra azo teny amin'ny Nosy Tanihely
zay toerana voary izy io na toina hoe parc marin raha izay no ilazana azy amin'ny teny vahiny. Noho ny fiara-miasa zany amin'ireo sehatra tsy miakina fanjakana, zany hoe ny parc hoe anisan'ny parc marin araka ny teneny teo dia sahan'ireo sehatra tsy miakina. Eo ihany koa ny ivitoerana misahana ny fiarovana sy ny fanaramaso ny jono, zany hoe ny centre de surveillance de pêche eto Nosy Be noho ny fiara-miasa tamin'ireo sehatra nandresahako teo aloha teo dia nisy ny vokatra eto amin'ny gendarmerie izay nisy olona 7 tratra nanjono tamin'ny alina teny amin'ny faritra voaro ary tsy azo anjonoana an'ireto zavatra manaraka reto. Inona moa le zavatra retesahako koa dia nisy ny atao hoe dingadingana na ny concombre de mer izay miisa 704 concombre de mer. Dia nisy ihany koa 240 langouste, 11 langouste koa tratra tamin'izany ireo olona zay tsy manana taratasy akory avao koa amin'ireo toerana zay tsy azo anjonoana. Ka araka ny teneny teo noho ny fiara-miasa amin'ireo sehatra voalaza teo dia nisy ny vokatra. Ka mampitandrina ho an'izay mbola manana eritreritra anjono maromaro ny faritra arovana eto Nosy Be fa indrindra amin'izay tenenina hoe parc marin zay ka ho faritra reo tsy azo anjonoana dia mampitandrina zay olona mbola mana eritreritra zany. Andraikitra ny gendarmerie ihany koa ny miaro ny sisin-dranomasina manodidina Nosy Be dia miasehatra amin'izay lafiny zay fiarovana ireo zavaboary any ambany-dranomasina sy ny harem-pirenena izay efa-ndalana, ataoko hoe efa-ndalana miavitsy ary mihena ny lanjany sy ny hamarony sy ny fivoarany araka ny mampalaza any Nosy Be zay. Mianso an'ireo vahoaka indrindra anareo mpanjono, ianareo no mahafantatra ny any anatin'iranomasina ihany, nareo any amin'ny sisintany ny gendarmerie sy ireo mpisehatra araka ny voalaza teo dia misokatra amin'ny rehetrarehetra amin'izay fakalozana sy fanomezana vao zay mba ahafahantsika miaro ny fananatsika, miaro ny harem-pirenenatsika. Maro olo agny mamelon-tsaho hoe nosy tanihely tsy azo andianana, nosy tanihely tsy azo hidirana. Tsy karaha zegny izy tompoko aby fa azo andianana ry surtout amin'ny andra ratsy volagnatsika raha zay. Izy koa fa andra ratsy maro olo mandeha mijanona ary satria ary zany nosy natao an'olo jiaby. Mandeha misy réfugié eo, misy tsisy sakafo, omena sakafo ary tampitra le andro ratsy, eo izy vo mahafaka miala amizay. Fa le teny hoe ary tsy azo dirana, zay tsy tokony azotsika ampidirana antsaigny satria io natao antsika jiaby na tsika pani agny. Na misy andra tsy tototsika agny asantsika andeha tany be ndrefa na baka tany be ndrefa andeha Nosy Be mahafaka mijanona eo izy koa tsy tantitsika zegny le tsiko. Karaha ataony teo nisy andra ratsy betibetiky teo igny nisy mpamintagna teo 17 teo nijanona tary antsainiky satria hitatsika fa handra mahery be tamizigny ary voareso amantsara rô vita le andro ratsy dia samy niaraka anody amizay. Fa manoloan'izay fo tsy azotsika atao izy koa fa mijanona ary ka mbo mandeha mangalatra koa mandeha mamintagna na mandeha mijibiky na mandeha magnarato. Zegny ny zavatra tsy azo atao amin'ny tanihely eto fa tsy hoe ke ary tsy azo hidirana. Izy koa amin'ny fandehanan'olo ary araka ny hitatsika andavaniandra mandeha magnano la plage, mandeha magnano snorkeling andra matsagna igny le agnifagna les droits d'entrée du parc. Fa izy koa resaka fahasahiranana ny avianao eo igny tsisy olo aniranao ka anao tsy maintsy magnefa anao roasy. Zegny ny zavatra misy
eto amintsika tanihely eto ka tsara mazava amintsika jiaby ka eto Nosy Be sy manodidina. Zay zegny tsy sasatra mbola mamerigny sady mampitandrigny ho an'izay mbola tsy voa amin'ny fidirana antsokosoko na fangalagna ranontsokosoko ary amin'ny tanihely. Zay polisy munisipaly dia mbola vognona agnasazy ary agnaramaso ny tanihely national park. Ampodiko ndraiky le fampitandremagna azo atao ikoko manomboko niany fa zay tatrary tsy maintsy ampiarigna aminany zegny ny lahalagna ny sazy tokotro zay fagnaraka aminazy. Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa na ariary azy. Baka everina tonga fotsiny am'izao. Zay nareo zay tsy. Raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao. Fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina. Aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana. Mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra. Ajao ireo fepetra momba amin'ny fitaterana anaty rano. Ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra. Raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manampahefana akaiky anao indrindra.